Mandreny apôstôly Benjamina eto Mahajanga indray tsika amin'izao fotoana izao a fa 10 ny volana aprily ao anatin'ny andro fahadimy amin'ny firavoravoana. Manahoana ny fandaharam-potoana mety iseho eto androany? Takan'izay efa niseho tamin'ireo famangina misionera tamin'ireo faritra samihafa tao Antananarivo ny voalohany, tany Fianarantsoa, Antsirabe, dia ankehitriny tsika verina kely tao Antananarivo ankeo tany faritra Andrefana dia tonga dia tampon-tanàna Mahajanga indray. Zavatra mety hitranga ve? Raha fijeriko azy aloha dia efa masaka tsara ilay mpino, efa isika hoe masaka ilay mpino, afaka miakatra maka toerana ara-panatsara. N'ity fotoana firavoravoana ity zany a, occasion anankiray azo anararotana hametrahana ny fanahy, finoana, fanahy masina ho tafatoetra tsara amin'ny mpino. Ray aman-dreny apôstôly Benjamina, avy nitety tokoa ianao ilay sita anankifito tao Antananarivo androany. Nanahoana ny fahitanao ny fandraisan'ny olona ny mpino tao anatin'izay fitetezanao izay ankoatran'ireo izay fanandehanao tany amin'ny faritra hafa? Tsy tratra le faritra fito tao Antananarivo ny antony dia tery dia tery ny fotoana, ary izay fotoana tery dia tery izay teo koa ny havozanana, ohatran'ny hoe saika efa natao contre attaque mihitsy teo maraina vao tafatsangana, fa avy ao Antananarivo faritra Andrefana dia tonga dia nankaty. Antananarivo koa zany nge mitovy daholo zany ny maritoerana ara-panahy misy ny JF/JT/7 raha ny vanginay hatrany ambanivohitra. Ohatra izao tao Fianarantsoa PDP ny avy any ambanivohitra dia manantona ilay fitoerana ao Fianarantsoa tampon-tanàna, dia ireny olona ireny mizara ny zavatra iainany dia maritoerana ara-panahy tena tafapetraka tsara ry zareo, na dia ataontsika hoe tsy mahazo fampahirizana manokana isaky ny sabata aza, dia reny CD, reny carte misy tokoteny fampianarana, fijoroana vavolombelona ireny ny iainany zareo, dia tafapetraka tsara amin'ny zava-panahy meny tompo antsika izy. Nandalo tany Ambatondrazaka tampon-tanàna ianao tany Fianarantsoa tampon-tanàna ihany koa dia niresaka ny amin'ny hoe finoana tao Antsirabe ianao, niresaka hoe ny amin'ny fahefanomen'Andriamanitra ho an'izay mandray azy. Misy loha-hevitra manokana ve ho ana tampon-tanàna ny Mahajanga? Misy fa miankina raha tonga ao dia mety misy fiovana manaika ny fitarihan'ny fanahy masina antsika. Raha ny hira zany zao fa eny dia hiran'ny FM Foix zany, fidiran'ny FM Foix, fa mety misy fitarihan'ny fanahy masina izay indraindray ary eo amin'ny pilipitra mihitsy vao fantatra le izy hoe izao ny sitrak'Andriamanitra amin'ny hafatra ampahery tonga ny olona sitrana, tonga ny olona mahery, tonga ny olona tafatoetra. Tsiratsiratsaratra kely aman-dreny apôstôly Benjamina, ny anontaniako an'ity hoe toerana maro nefa nandehananao, tsy hita amin'ny endrika mihitsy ny hoe reraka ianao ohatran'ny hoe apôstôly ihany ny apôstôly, hita hoe misy herin'Andriamanitra sy fahavitrina. Inona no mety hoe anton'izay? Raha nisy madinika taty dia meko ianao. Ray aman-dreny apôstôly Benjamina, farany maranako ny fanontaniana hoe manahoana ny mety ho fisehoan'ny voninahitran'Andriamanitra eto Mahajanga tampon-tanàna ao anatin'izao fankalazan'ny andro fahadimy ny firavoravoana izao? Aleo aloha mahita izy andeo tsika hivavaka dia Andriamanitra ny miasa. Tsika nge fantsona fotsiny ny dioviny tompo tamin'ny rany, ohatran'ny hoe Petera zao efa sasan'i Jesosy ny tonga, dia ny lohako koa sasana, dia hoe ny madio izy efa tsy diovina intsony, tsy sasana intsony. Iny le efa voadio ny tenin'Andriamanitra foana Petera, efa voadio ny tenin'Andriamanitra foana, dia hoe efa madio rahateo nareo ny amin'ny teniko. Dia tsy mila n'le hoe hetsika fanadiovana loha intsony, fa napetraka ny tompo tao amin'ny tongony, indray ny fanadiovana mba ho tanteraka tsara izay sitraky ny tompo amin'ny olona anankiray, amin'ny fiangonana anankiray, eny amin'ny vady ampakarina rehetra aza dia tokony ho tanteraka amin'izay hoe efa madio rahateo nareo ny amin'ny teniko. Misy olona mahavita vondrom-bavaka ohatr'izao, mahavita fahagagana, mahavita zavatra be dia be, fa tsy fantatry ny tompo izy. Misy olona tsy ampozinao mihitsy hoe misy herin'Andriamanitra ao, tsy fantatry ny olona izy fa fantatry ny tompo. Ohatrantsika izao tsy fantatry ny olona fa fantatry ny tompo, ary ny tompo no manamarina an'ilay izy amin'ny teny izay momba antsika.
dia ny fahatongavana eto vao maika mampiravo ny fo sy ny fanahinay dia mandray ianao amin'ny fitiafantanana ao mitsangana amin'ny orakoraka be misy ho voninahitra andriamanitra akopakopatanana fifavana fifaliana tena hoe fa fotoana ela nazasanay an'izao fotoana zao fa tena tanteraka aminatiny andro ny firavoravoana tena mety tsara aminay mihitsy na dia hoe tsy nety azany tsy natongavana tsarozay aloha fa tena mety ny fitotonana amin'ny firavoravoany fanahy teka mafan'andriamanitra sika raha ohatra ka faly ianao ome voninahitra ny tompo izy nanometsika apôstôly fahamarinana voninahitra ho azy jesosy kristy lehibe ny apôstôly tena mandray ianao amin'ny fifaliana zay ray mandray nary dia eny ary raisoary zay salama salama tompoko mazoto na tompoko araka izany tenin'ny pasteura zany dia tsy pasteura reky ny faly fa ianareo ary tsy ianareo rereo ny faly fa zay ko faly amen na ve miteny tamin'ny mpianana jesosy ndray andro zay mandehana ozy izy zay tanànana ekarinareo dia jereo tsara ny trano dia raha vitanareo trano izy dia jereo raha misy mendrika ao tandremo aza miditra any amin'ny trano tsy misy mendrika fa any amin'ny trano misy mendrika ihany dia rehefa tonga taty zay dia nanontany olona hoe aiza misy mendrika eto dia ozy re tsy hainay zay dia nisy nanakay nyteny ary misy balle ao teny misy ambiance tonga tato zay resy lahatra hoe ato le mendrika hoy jesosy rehefa tonga ao nareo sy dia tonono hoe ho aminareo ny fiadanan'andriamanitra dia tononoko zany ho anareo ny fiadanan'andriamanitra hitoetra ao anatinareo ampahery anareo ary hiaro anareo amin'ny fiainanareo rehetra amen na ve na zao kely le akaikinao mendrika venao sa tsy mendrika ny tsy mendrika masy tsy taitra amin'izany fa efa hainay fa le mendrika tena misaotra jesosy eo alleloia jesosy teraina jesosy amena matonga jesosy miteny eo am'izay misy mendrika ihany akarany tika zay misy zavatra tiany jesosy atao am'le misy mendrika mba hompitateraka hoe ny mendrika mbola mendrika ihany ka ntiany firavoravona ty dia mangalay ianao elao fa hiakatra maro toerana amin'ny fahamendrena tsaratsara metimety amen na fe alleloia dia raina jesosy reto misy faritra mendrika lazaiko ianareo mendrika noho ny finoana sy ny fakatoavana ny didin'andriamanitra tamin'ity pasika 2007 ty dia reto ny ivitoerana ny akarana ka misy olona mendrika lapany Ambomamory voalohany ao tehaka ho any Ambomamory tsika ny faritra afovoany andrefana na vangina io ankeo maraina vahoaka be mihitsy io amen na fe tehaka ho any ndray afovoany andrefana tsika malemy tehaka zany karany anareo moa mbola anaty fifadikana ohatraohatra ny pozipoziny mitovitovy misy mendrika zany nge petrahan'ny fiadanana manaraka atsimo andrefana ao a mahitsy dia atsimo ao a Silita Tanjombato tsinanana dia avy eo Mangakely misy mendrika koa ny avaratra n'Antananarivo talata ny volon'ondry vahoaka be koa ao amin'io talata ny volon'ondry io ao tapitanàna dia faritra afovoany LTC efitrano anankiroa déborde ny ivelany ny efitrano anankiroa any amin'ny faritra koa dia reto ny faritra mendrika misy olona mendrika Fianaratsoa mendrika mihitsy izy Atsirabe ao Atsirabe Maeva tanàna tongavanay raha Petso maraina
ary voay rapisy maraina tao ambatondrazaka efa saika tsy nahita trano mihitsy a dia tsy nahita trano mihitsy moa zareo dia tokotany malalaka be be tanymena be zay dia misy namanay anankiray zay koa Majunga ao tena izy misy namanay mihitsy io la zao kely akaikinao la olo miteny io koa namatsika olo miboaka Majunga io any ampitan-dranomasina ray tsika misy a Nosy Maurice ao Afrika Atsimo koa misy ivitoerana ao atsika any Jordanie misy ivitoerana anankiroa mandray atsika karakory marina moa izy te Jordanie zany anisan'ny John mpanao batiza io le Jordan azonao dia ny Jordan zany Jordanie ao Allemagne koa misy mandray atsika ao Frantsa misy ivitoerana fito misy atsika angefa mitenanareo zangefa miteny anareo hoe any Espagne voaingana asa herinandro zay nisy niditra hoe aty Espagne koa misy atsika alleluia ao Seychelles misy fivondrombavaka ao Corneliu créole labe zay nandray batisa amin'ny fanamasina ny akaiky indrindra La Réunion misy ivitoerana telo aefa miteny anareo e nananga ny farava ela tetonge za reny vokatra reny amena fe tafatsanga nasy alleluia eto Madagasikara misy ivitoerana 50 dia nakambakamba nireo na mipasy tafatsangana ny farava eny oy reto niaraka tamiko nanangana azy teo a tsy fantatro hoe mihitsy ny vokatra avy any fa reny izy reny da mipoka aiky zay la amen la na tonga nyty hoe pasika mondial ty dia tao anatin'ny fahasarina sahirana ny saina ny amin'ny fikarakarana mipasika tokony hoe isikondro taona vao miakatra ny any amin'ny province mba fandraindray tsara amin'ny apôstôly sy ny sampana rehetra fiangonana dia efa tapaka tamin'ny 2016 fa amin'ny 2018 indray miakatra kanjo tsy tadidy tsy tsarona fa ny 2017 dia taona lehibe faharoapolo taona ny fiangonana dia kajikajy toa dia hoe fampiantso hoe ahoana hiakatra dia ozy ny olona hoe rehefa hoy ianao kiaka hoe miakatra dia miakatra izay dia calculeko ihany le hoe miakatra izay io a dia mety sarotsarotra dia fa azoazoko an-tsaina zany fa ohatry ny akaterena fotsiny ny tenenan'ny pasteur hoe hiakatra izahay fa misy zany tena sarotra be ny toebola tonga dia tsy ny toebola entina miakatra ny Tananarivo avy any amin'ny faritany fa raha ny finiavana sy ny fitiavana dia hiakatra Tananarivo daholy ny faritany rehetra dia tsapako zay le problème mipetraka zay dia nangataka tamin'Andriamanitra hoe ahoana sy ahoana ny atao vao may nisy faminaniana manao hoe pasika tsy maintsy mifanatrika amen ve tsy maintsy mifanatrika amin'ny pasika ozy ny tompo vao may zany tamin'izany tonga dia tena tsisy hevitra tsy maintsy miakatra dia avy eo indray moa ilay izy teny hoe ho sarotra le pasika dia hoe tena olana amin'ny tamy ty androany tsy maintsy mifanatrika tsy maintsy miakatra vola tsy misy toerana lavitra be dia niketriketrika atao niketriketrika atao dia so ihany fa manana fanamasina antsika tena loro-hevitra ny tompo amen ve eo ny ekipa teknisianina nanontaniako izy zareo mety ve zao zavatra zao dia io direct ny resahana io roa minitra taoriana zay mety io zareo
amen ve telo lasa efa tany technicienne karakarany tony ordinateur tiny tonga de hoe okakaka ianao sisa manapaka sur aveo ah sur clean sary clean ny feo tonga de atao vaingana ny devis hoe ohatrinona isa-paritra no afahana mifandray teo ny apitsy maraina azo ny devis 6 millions 250 isa-paritra de tsy mandeha ny olona fa mijanona ty amen ve ny senty tokana zao sisa ny teny jesosy ny fakahita zay fa ireo mahita anahy fa za tsy mahita azy tsy zay le izy tao anabavy mangataka famindrapo aminao aho fa mavesatra mipasika fa tiany vitanay nivoaka avy tao zay tamin'ilay tefitrano ambony tao amin'ny radio voaka avy tao senty tokana za tonga de niditra tao anaty studio radio iteny itoriteny de nisy niazo tao anaty atsokaky nivoaka teo tokotany ahoana io jereo eo amin'ny kaiky ny varavara tandrifo ny varavara radio misy avana anankitelo amen teo atonga de zany lasa zany tafavoaka mipasika manaiky jesosy alleluia raha sy diso avy tadidiko de fianankatsony fakitra vangiky voalohany tamin'ny alarbialina alimbavaka tany ao anatin'le misafo mandeha ny vavaka sy fametraha-tanana ozy le lolona mantsy anahy eo izy avy ozy de nivoaka ahoana ina problème tsy problème ozy ka traka ianao de nitraka eo ambony lohanay misy havana boribory manao an'izao zay tanàna misy trano misy miendrika idiro asiana havana eo amen manatrika jesosy am'izao firavavona zao a tiany jesosy ianao a isy havana ao anatin'ny fonao fanekena lehibe avy amin'Andriamanitra zany tiany jesosy ho sitrany ianao tiany jesosy hiakatra amin'ny fonao tiany jesosy le fahasoavana ianao alleluia vehatra misy tao anatin'izany hoe vehatra misy tonga de hotenina aty satroboninahitra ny fiainana amena zay manao sitrapon'Andriamanitra maritra mandrakizay miteny rera azy le olona miteny hoe ha de oza hoe ok tafiditra tsika efa etsika izy tafiditra any an-danitra le olona fa tsy tafiditra eto tany orakoraka hoaranao anao a alleluia ohatra zay ihany koa nareo eto ny atongavako eto a dia ifampahery aminareo za hivavaka ho anareo nareo mivavaka ho anahy de misy teny fohifohy mifampaherezana na marimarina koa teny tokoteny avy amin'ny tenin'ny tompo ampiorina tsara ary ananana finoana sy fahefana amen ve rehefa mandinika ny andro fantaro ny zavatra rehetra ozy ny tompo dia azo atsaina voakapitehan'ny fanahy fa tsy tsara ny andro rapitso no avy ny tiako lazaina miasakotra miaety ny zavatra rehetra eny indrindrany amin'ny lafim-panahy izay efa nambaran'ny tompo fa amin'ny andro aoriana dia emotra amin'ny finoana ny olona voalaza hoe emotra amin'ny finoana io rahalahy tsy hoe olona ratsy fitondran-tena fa ny olona zay efa nanana finoana no emotra amin'ny finoana anaiky fanamamitaka sy fampianarany demonia noho izany hoe ny olona rehetra zay mivavaka amin'Andriamanitra zany dia atahorana tafiditra ao anatin'le tenin'ny tompo hoe tandremo izy fa emotra amin'ny finoana ny olona ny rinany ary izy fanamamitaka amely azy hiteny ratsy an'Andriamanitra de za resy lahatra ao rehefa maheno an'izany teny tompo zany de miteny rery hoe de inona zany ny atao tompo miandry an'izay vo fotsiny ve de marina ny teninao sa ahoana no atao de ny tompo ihany no mamaly manao hoe reto atao amen ve ny fahavalitsika tsy hita maso ka hoe ahafahana miady fa
fanahy le fahavalo rivotra mitsoka mahay mandinika amin'ny fisainan'ny olona mahay mamitaka mahay manao zay tianao dia davinao fahagagana fanasitrana eny toroteny mirehitra manana mpanompo be dehibe izy milaza fa mpanompon'i Jesosy tompo le olona ary tsy manana problema mihitsy le devoly raha milaza ny anaran'i Jesosy ilay mpanompony tsy manana problema dikan'izany ny FM fois izay natsona avy any amin'ny maizina ho amin'ny mazava dia mila mitandrina tsara amen ve 20 taona zany tsika niaraka tamin'izay tamin'i Jesosy nanangana fahamarinana tafatsangana amin'ny fahamarinana mitombo farany teo zao rahalahy tao mariazy ianao dia nomeny tompo analy hoe asehoko anao zay izy ny loharanon'poirira ny fivavahana amin'ny sarin-javatra voasikotra ho asehoko anao dia nitsangana dia nangataka amin'ny tompo eny koa ianao ny teny manao hoe ho asehoko anao ny loharanon'poirira ny fivavahana amin'ny sarin-javatra voasikotra dia ao anaty baiboly ihany le izy dia hitako le izy dia manomana fampianarana mikasika an'izay napotehana n'ilay fitaka satana rehefa hitako le izy dia azoko elandroany amen ve zany hoe na ny fahamarinana azy omeny tompo antsika ny fampianarany demoni misy fitaka toa marina azy ho aseho an'ny tompo amintsika ary mbola asehony tsara mihitsy zany ny idirantsika nyity pasika ty amin'ny toerana kelikely sahala amin'izao mba ahafahan'ny rehetrarehetra mifanohana mbavaka satria eny zany ozy ny baiboly tsika ny ozy tsy miady amin'ny nofo mandray fa miady amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra tafio avokoa ny fedian'Andriamanitra rehetra amen mangataka amin'Andriamanitra aho mba voarainao tsara ny afatra hoentana mba ho tsy ho kivikivy ianao mivoaka vety fa mba ho isan'izay mahery amen ve isan'izay mety azo antenaina ianao amen ve dikan'izany ngataka amin'ny tompo rehefa mametra tanana raha tonga amin'izany tsika dia mba feno fedian'Andriamanitra ianao amen fa mafy ny ady raha nabavy mafy ny ady tandremo nisy tenin'ny tompo ane rahalahy izy monina rahalahy teo fa sy tadidiko mamy nisy tenin'ny tompo ane tamin'ny firaviravona voalohany pastera manao ny mpino hoe aza miala tsony ianareo intelo sa inefatra izy aza miala tsony aza miala tsony aza miala tsony aza miala tsony dikan'izany zany efa sura ny tompo fa izy tsika amen sura izy hitan'le vo azon'ny tompo tsapaina azon'ny tompo lanjaina le vo ato amintsika dia ozy izy aza miala tsony amen dikan'izany azo lazaina hoe ato zany manana chance iakarana petsaka ny chance ato iakarana noho ny fahaverezana zay aloha de sur lazao kely le kaikinao pourcentage tafakatra 85% voavonjy 15 mety ho very 15 mety ho very 15% mety ho very lazao kely le kaikinao tandremo e ato misy endrika vaovao mbola tsy hitako tsara izy tamintsika aloha izy nareo no mbola tsy mifankahita taminaka ato ama vaovao aby zay to dia nitsangana marina le faravahela olona koa zay la anao tsy teto tamin'izay fa nisy raha zay nitondra beky zay teo nanao tafika masina be taty zay dia nilahatra teo ny marary hatrany antokotany any dia nitra ingiaroa zany nitra salanjona keo tonga taminaka teo izy tonga dia nametrako tany daraboka teo trangana izy aona metimety za zany metimety okaloha ok oa maireza merci paster lasa izy nandeha nandeha nody izy tonga tary izy nisy niatsy ahoana izy aveno ty tiany entanao lehibeky teo izy hoy ay moa za manana an'ity souvenir avy tafika masiny
vavakantsika ary atsangano tananao eo mpipetrahana eny Jehovah Andriamanitra ray ny masina velona mandrakizay ny an-danitra tonga teo mahajanga ny mpanomponao tompo araka ny fitarianao sy ny ositra apôstôlika missionnaire manatria fa ito amin'ny trano fivavahana mitsangana vavolombelona ambara fa tsara ianao mahery ianao sady mahagaga fenao ny fanahy fahasoavanao foko tompo ary ny fanamasinao hitarika anay hikasika an'reto lehilahy reto ampiorina azy tsara ary ameny fahasoavana ny vehivavy mba ho mpandresy izy io ny FJT saseto Madagasikara ao anatin'izany mahajanga ko amin'ny anaranao Jesosy tompo dia voly fahavalo tsy anakery sady tsy anam-pahefana na misaina na mitena na amin'ny aina fa fatorako amin'ny rahan'i Jesosy roahana any amin'ny lavaka tsisy zava-mananaina fa mifanahinao tompo hanositra anay alleluia amen fakitsika ary ny ten'Andriamanitra Apokalipsy Apokalipsy toko 12 raiky amby folo sasany zao tsisy mahazo matoritsony tsy misy mahazo mivoaka raha tsy mivoaka kely makarivotra tsisy mahazo mody zany hoy ny ten'Andriamanitra Apokalipsy toko 12 ny 17 laza toy izao manao hoe dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana ny Jesosy amen eto zany ny fahitana galaga atao mariazy galaga dia ino tsara fa Jehova miasa amin'ny fanamasina maniraka ny fanamasina ao amin'ny apôstôly John babo gadra ny anosy Patmo milaza fa nahita ny devoly latsaka avy any an-danitra aho izy le anjely manana fahatezerana lehibe mitady izay arapany rehefa narahany mpaminany le dian'ilay ino mozy teo dian'ilay devoly le feny fahatezerana dia tonga teo amin'ny fiangonana Jesosy tompo tonga teo izy raha ohatra n'ity zany le fiangonana dia ery amin'ny varavarana ery izy miandry ery amin'ny varavarana ery dia ozy izy mpaminany dia nahita aho fa tezitra tamin'ny fiangonana ny dragona devoly zany tezitra amin'ny fiangonana vehivavy egalina fiangonana vigijinina dala na vigijinina endry ty devoly ty zany tsy tezitra amin'ny vigijinina dala fa tezitra amin'ny vigijinina endry fa aminanina mihitsy fahitana milazana zany tezitra ny devoly any amin'ny filazana tsara fa tandremo fa mandehandeha mierona mitady izay arapana izy avertissement ho an'izay mivavaka io avertissement ho an'izay ohatra hoe goragora fitondran-tena mbavaka ohatra lakiloso maneno ho an'izay efa tady ho resy lahatra hoe za ndray aloha tsy voakasika devoly zany no hoe za rehefa mandray nay tsy mahakasika ana tandremo a fa enjana ny avertissement ary fantatra le cible apetrany vehivavy fiangonana ary nitoetra n'le fiangonana dia voalaza amin'ny famananiana hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra le fiangonana halleluia halleluia any amin'ny Apokalipsy 14:12 dia lazaina hoe indro ny faharetan'ny raha vehivavy masina tandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan' Jesosy halleluia raikitra zany ny ady raikitra zany ny ady ary avy any an-danitra ny devoly amitaka andringa mitondra aretina mitondra fahajambana mitondra fanahy mamitaka mitondra apôstôly sandoka mitondra mpaminany sandoka mitondra skidy mitondra karazany zavatra rehetrarehetra dia hoy zao ny tompo aza matahotra ianareo za omba anareo mandra-pahatonga ny fataperana zao tontolo zao alleloia inona aza no atao rahalahy inona ny tokony ho ataon'ny mpino anankiray na fiangonana anankiray eo anatrehan'izany ady mangotraka zany ahoana natao mba tsy ho resy fa ho mpandresy ahoana ny ahafantarana fa tsy mpandresy ianao na hoe mpandresy ianao na resy ianao na tsy resy ndray amin'ireo ihany no resy ndray amin'ireo mpandresy amen zao fiambenana alimbavaka zao zany anaty firavoravoana dia ho ampiakarana zao toroteny zao ianao fa ho plasinao dia ho fandresena amen kanefa tsy azo omena maimai-poana io tsy azo vidina io amen ve raha eto amazanga zany ka raikitra re amin'ny kanjatra be mananjara reny baolina devoly contre 20 fois tsisy maka mihitsy tsika any amin'ny devoly daholo ny olona maka dia re ndraiky ino moa ty tanàna ty
vaty foana maro am'ireo fa reo tsy mahay mitoraka tsisy maka tsika lazao kely eo kaiky tsisy maka mihitsy tsika hoe andresy mety 90 reo ny sasany tsika zany moa de anao niany devoly mety raharaha anao tsy malala za anao za ndraiky nomena fahefana tonga zanak'Andriamanitra tandremo fantatry ny devoly ny fomba fiainan'ny olona zanak'Andriamanitra fatany ity adversaire ty zany tena manana fiadina rehetra mihitsy izy raha ihany ny ohatrany hoe tsy ananany fa manana izy mety miteny zao ry anabavy ary amin'ny sisindrio hoe potehako amin'ny finoana io tandremo fa mino koa ny devoly de voalaza mihitsy hoe ny satana koa mba mino fa saingy mangovotra izy ny cléman'ny satana zany de ny fangovitana amen ao ihany ny cléany mino izy ary matahotra n'le adversaire na koa hoe ilay lehibean'ny adversaire alleluia matahotra n'le lehibean'ny adversaire mpanao mofo zany te hafanareo zany olona mitondra bajagy zany resanareo zany iaho amin'ny teny hoe lelehibean'ny olona masina Jesosy nanara halleluia Jesosy nanara amena onabat mampony devoly hitany faminanina aty ambaniny raikitra ny ady efa nisy ady tany an-danitra fa resy le devoly tany amin'ny terrain tany amena fe na zely izy sy ny anjely voky ta tonga tindra izy doziny tompo asa matahotra ianareo za omba anareo mandrapatonga fataperany zao tontolo zao zanakasisa mitandrina didin'Andriamanitra sy ny filonan'i Jesosy pastera misy fiadina mahery ato amin'ny tsinjato azay fantatry ny satana ho Jesosy fatany io alleluia mivavaha ianareo zony tompo amena mareta ny fivavahana tafio avokoa ny fiadina rehetra afahanareo manohatra n'le ratsy toeritsika le ratsy androany raisina ny fiadina rehetra alleluia araoa raisiko ny fiadina rehetra asandratsy ny anaran'i Jesosy tiferina ny devoly sy ny miaramilana rava noho ny amin'ny rany Jesosy sy ny anaran'i Jesosy tompo halleluia amen rahalahy mihoatra ny mparesy rahalahy ny adversaire rahalahy tsy hita maso fa matahotra ny rahalahy satria mahery momba antsika noho ny amin'izao tontolo zao paster alleluia tandremo izy fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha manangoly mamitaka tondra retina tondra zavatra hafahafa be dehibe sy maro anisany mpanompona eo amin'ny lafiny mpivavahana kristiana mitondra baiboly maro ny sandoka eo ny tsy mitondra baiboly maro ny tena miseho apahabe maseho mahery amafisy ny andronao rahalahy fa hoy Jesosy tezitra aminao ny devoly za aloha resy lahatra mihitsy aloha ny devoly tezitra amiko toy zay Jesosy mazava sa tsy mazava lazao kely eo akaiky ny iza ny tianao miady aminao Jesosy sa ny devoly ahoana paster hoy izy paster aloha ny devoly ahoana ny tokony atao ny tokony atao de tsotra de faran'izay tsotra satria ny devoly intelligent be mihitsy intelligent be fa ny zavatra tsotra indrindra ny tsy azo ny antsaina faran'izay zavatra tsotra ary zay nefany no hoentina miady amin'ny devoly ao amin'ny tenin'Andriamanitra de hoe izay mitandrina ny didin'Andriamanitra ary mitana ny filazanan'i Jesosy didin'Andriamanitra zany didy folo didy voalohany didy faharoa hatramin'ny didy folo didiny andro masina araka nataony hoe Andriamanitra nanao ny volana ho fotoana izy masoandro malala amin'ny filetehany ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra zany mahatonga n'Andriamanitra sensible am'le hoe meko hery olona io amen ve raha hitan'Andriamanitra ianao hoe fa miady ny devoly efa manafika ny devoly nefa ianao tsy manao nininy de tsy mihetsika koa Andriamanitra tsy miambina ianao araka ny teny tompo miambena ianareo izy fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha mitady izay rapany ka raha efa malala ny fahavalo izy de malala koa ny fahavalo tsika fahavalo ny devoly tsika
efa malalytsika kanefa tsy migarda tsy miambona dia mety miala Andriamanitra, mety miala izy ary tsy forcenao izy hijanona. Fa n'Andriamanitra tsy tia mijanona amin'ny olona matimaty zany. Raha mijanona amin'ny olona matimaty izy efa tsy mivavaka tato nareo satria tany fiangonanareo matimaty daholo. Tozy nareo tsisy raha ato hoe mirabaka dia efa ohatran'ny matory dia lasa nareo mitady. Alion'ny atongavanareo tato dia efa nirenireny nareo tsy rahako zay mahafo za tsy vavaka zony fa le nisy nataloha zay fa tsy efaka. Tonga tato nareo ny fofanahy nareo. Amen ve? Ny fahefana ao anatin'le hoe ny tandrina ny didin'Andriamanitra. Io didin'Andriamanitra io zany dia avy amin'ny fanahy. Halleloja. Ao anatin'ny fiara fanaikena dia ao anatin'ny kaberina kely Andriamanitra dia anatin'ny vato fisaka izy satria ambony tany. Fa any an-danitra izy dia zavatra hafa mihitsy ny any. Fa ny aty ambony tany kosa dia ny olona masina izay mitandrina didin'Andriamanitra fonon'i Jesosy dia ny ratsan-tanan'Andriamanitra, ny fanahy masina no manoratra azy ao anatin'ny fon'le olona. Amen. Ny olona converti zany hoe ny olona resy lahatra tamin'i Jesosy kaminy dia mandray azy sady mahazo hery tonga zanak'Andriamanitra no manana fahefana dia soratan'Andriamanitra amin'ny fanahy ilay didy ao anatiny. Halleloja. Ny any an-danitra tamin'ny ratsan-tanany. Dikan'izany raha ao anatin'ny fonao mihitsy zany Jesosy ny miditra dia ao ny misy hery. Halleloja ve? Ao ny misy ny finoana. Fa avy aza finoana. Finoana dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny toroteny dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny fono inoana azahoana fahamarinana. Avavana any ekena azahoana famonjena. Ny olona izay manana ny Jesosy dia misy hery ao anatiny. Le hoe filazana ny Jesosy dia maka anankitelo ozy izy Jesosy hoe tsy maintsy tanteraka izay nampilazana tao amin'ny lalàna, tao amin'ny salamo, tao amin'ny mpamany. Amen ve? Reny no milaza ny Jesosy tamin'ny androny. Taty aoriana dia misy hoe dia ny filazantsara, dia ny asan'ny apôstôly, dia ny epistily, dia ny apokalipsy. Amen ve? Raha vao reny ny any aminao lefa ny devoly. Amen. Amen. Le zanak'Asisa le mitandrina ny didy, mbola mitandrina ny didy ny testamenta taloha, mbola mitandrina tsara mihitsy izy. Iazo amin'ny mitandrina dia manana problema ve fijerinareo tsy manana. Tsy hoe mavesatra araka ny filazana sasany ratsy be testamenta taloha ohatrany teny dany ianao mivarotra kofafa fa zay lazainao marary amin'io. Zay tsy marary amin'io maivana ny didy kosa ny tompo. Eto zany. Amen. Masina ny didin'Andriamanitra. Le ady zany tena ilaina mihitsy hoe manana an'le fiadiana ianao. Halleloja. Hoy Jesosy indray andro ametraka an'le fiadiana tamin'ny apôstôly izy. Nga tsy fantatrareo, mo tsy fantatrareo fa ny zanak'olona dia nomena fahefana eto ambony tany. Amen ve? Tamin'izy mbola tonga nofo io nampianariny mihitsy ry Petera sy ry Jona sy Petera nga tsy fantatrareo fa izaho Jesosy dia manana fahefana eran'izao tontolo izao ety amin'ity tany velona ity. Amen ve? Io fahefana io nefa tia nitazomin'ny tany fa nomena ny apôstôly. Za ame anareo fahefana. Halleloja. Tsy afaka manome fahefana raha tsy manana fahefana. Ary tsy afaka misy amena fahefana raha tsy misy olona omena azy. Ny apôstôly tena feno fipetra toy Jesosy, za manana fahefana manerana ety amin'ny tany velona omeko anareo. Halleloja. Satria le apôstôly niady amin'ny devoly ety ambony tany. Io fahefana io koa nefa dia lazainy Jesosy mihitsy hoe mena. Dia zao no lazainy, mandehany ianareo teo mpianatra amin'ny firenena roainy devoly, sitrano miboka, ny malahelo, za omba anareo. Na fahotaniza ny avelanareo dia avelako. Amen ve? Zany hoe mba hahafahan'ny devoly emitra amin'ny olona anankiray dia avela ingana ny eloko le olona. Amen ve? Atao batisa le olona dia miala ny devoly tena lasan'i Jesosy le olona. Fa raha ohatra miteny foana le apôstôly voavela ny eloko zanako, voavela ny ekôly zanako, aza miverina ka tsy afaka 10 andro iray, voavela ny tiany devoly iny. Fa raha tianao mihitsy ny voavela eloko ka miala aminao ny devoly, batisa ny ady ao. Raha tsy ateraka indray ianao dia tsy mahazo mahita sady tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Ilain'Andriamanitra zany ny mpino manana mpinoana
amena nataka ny voatsinapy ary ozy izy dia mafindra tendrombohitra androany zany dia raisy ny finoana avy amin'i jesosy izay mafindra tendrombohitra amena devoly io tendrombohitra io amena mena fahefana nitsaka maingoka somena raninona zava-mahafaty fa tsy ampaninona anareo indro amomba anareo mandra-patonga mifataperana zao tontolo zao amen dia tsara le ady moa tsy fantatrareo fa manana fahefana aty ambony tany aho izy dia nasehoany le fahefana rehetra nona tamin'ilay kapiteny romanina mpampianatra tompo marary ampahorin'ny fanahy malotony satoviko ny ankizilahy andao re mba hoany dia ozy jesosy andao ary hoany dia ozy le lehilahy araky ny lalàna dia tsy mahazo miditra any aminay ianao fa ianao jiosy zay gentles fa mitenena ihany ane ianao e dia ho sitrana ny satoviko alleloia tena nino le rahalahy fa manana fahefany jesosy amena mity ny gago jesosy hoe afandray dia ozy izy mantsy mpianatra petera jona jakoba lazaiko aminareo mbola tsy nahita olona manam-pinoana ohatr' zany aho na dia eto amin'ny israely azy mandeha any ianao fa sitrana ny zatovinao raha ohatra ny any ambory zany zareo miresaka dia ato le zaza mipetraka dia mandra-patonga ny tany vo nyteny jesosy hoe mandeha any ianao dia nino an'izay le kapiteny amena ve le toerana efa lavitra be mandeha any ianao fa hitako fa manam-pinoana dia lasa le kapiteny mety nitaingina soavaly izy mety nitaingina bajaja mety nitaingina posy fa ozy jesosy hoe tena manam-pinoana iny amena ve le fahefany jesosy ny teny taminy mandehana baiko ny jesosy amin'le fahefana le olona mandehana fa sitrana ny ankizilanao tonga tany nino izy tonga tany izy sitrana ny zanany alleloia niova fo io kapiteny romana io paster alleloia ve niova fo le kapiteny noho le fahefana atao amin'i jesosy hoe mandehana raha tsy nino izy rahalahy dia tsy nandeha mety izy hoe eny d'accord ange fa jesosy tena tokony nakany fa mato izy tsy nakany dia mety ngambo izy tanareo ihany izy iniko tsy hita be ny any zay andraisana azy za fa saika andeha fa ohatran'ny jerena ohatran'izao a ny costarako ohatran'ny vy eto dia za manao kasika fatako mihitsy ny fa tsy anao mihitsy izy raha tsy mino fa raha anao ngizy zavatra tonga dia efa lasa fa izy fotsiny ny anina fa le kapiteny romanina vo nahazo an'le baiko hoe mandehana dia lasa izy nino izy misy hery rahalahy ao anatin'iny jesosy miteny misy fahefana teraka finoana amena ve nisy jamba mahiry jamba tany kibondreny nientiny naheny hoe mandalo amin'ny tanàna jesosy dia niatso le jamba zanaky davida zanaky davida mamindra fo amiko efa jamba izy fa mbola nanao mele fa mangeny ty ozy ny olona zanaky davida zanaky davida aizy izy teo aizy mamindra jesosy eo eny jesosy zany fa izy zany misaky zany an-tanana mandehana jamba tompoko tonga dia ozy jesosy mahirata amena manana fahefana ny teny jesosy anova ny fiainanao manana fahefana ny teny jesosy hiaro anao hitahanao zay rehetra manantona azy paster zay rehetra manantona azy mpitandrina dia tsy maintsy mino fa misy izy alleloia io finoana io ny dedavony jesosy hitoetra aminao hoe misy jesosy alleloia ary mpamaso an'izay mazoto mitady azy io ny andrasan'i jesosy tonga eto ianao zao mitady an'i jesosy amaraina ianao feno fahasoavana tsy maintsy mino ho contrena an'le hoe hemitra finoana ny olona anaiky fanahy mamitaka ny olona sy fiatsaram-be ny aty amin'ny lafiny indray tsy maintsy mino ianao fa tianao jesosy amena iny fahefana amin'le tenin' jesosy iny tondra finoana za mampahery anao iny alleloia zany jesosy tonga tany amin'ny fanena tamin'le roa lahy reny le adala le misy demoniaka ny fasana dia ohatran'ny hoe fanena tamin'i jesosy le fasana io zany lalan'olona ohatran'ny hoe ny mbomoza misy fasana dia lalan'olona dia fanena tany dia le manao an'le grave be reny tratrevatreva be voninkiady amin'i jesosy zay mandalo reto tonga dia aono jesosy lolona
aiza ny tiana andefasanareo manatoko soa aiza ny manatoko soa fa isandray fa teo foloreo fa elo zay ny saika ao ny devoly azy ny tenen'ny tompo hoe mandehana de lasa koa ny devoly misy fahefanany am' Jesosy misy teneniny mandehana alleluia misy na teneny avy amen ve izy ny tianao mandehana sa avy amen ve mahery zany teniny Jesosy zany tianao Jesosy ka mibeba tonga de za miongotra daholo ny eo zay mihitsy atao batisa no vonjeny mino anao tonga de vita batisa vovonjy anao zay de zao izy roa lahy zany tonga de tratreva amin'ny teny zay devoly ko drakoroko de niala le devoly de nakao amin'ilay iny fitao kisoa de bro varany an-dranomasina izy roa lahy tena afaka dada letra iny angamba mety niteny le anankiray fatarela veliranga teo ohatraohatran'le so de mba iny lety zany Jesosy avy any Nazarety zany fa tadidiny lahy le teniny hoe mandehana sakitrika nandeha kay le devoly tatontsika no lasa de jereny le anankiray alehilahy tena niova tozy anakay ho anao tonga eto aza isan'izay tsy mety faminona ny Jesosy de anafahefana anana finoana anao maova tendrimbohitra alleluia rehefa nahita an'izay pastera ny olona rehetra atao amin'ny tanàna de niazakazaka sitrana ny avanay sitrana ny ekipanay alleluia osana lizy roalahy fa lasa de ny olona rehetra mipotra avy any fa zao ny zavatra nagaga l'olona zay mifanena tamin'ny Jesosy de niala daholo zay mifanena tamin'ny Jesosy de niala daholo dikan'izany de zao demoniaka daholo ndray tanàna nahita an'le fahazavana sy le fahefana atao amin'i Jesosy de ozy izy ny olona aleo miala lasy teo aza taraikiraiky teo fa andao mody andeha miala fialan'ny Josy fa raha ianao mahita an'i Jesosy ho fanahendrika voninahitra ho amin'ny voninahitra fiadanana ho amin'ny fiadanana famelan-kelika ho amin'ny famelan-kelika ho any amin'ny batisa amin'ny fanamasina amen Jesosy tonga hamonjy ny tsy marina hamonjy ny raha misy olona amin'ny Kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra aloha indreo tonga olom-baovao izy amen ve ianao io zao raha mazoto mivavaka foana gaga ny namanao ka izory mivavaka tsara ianao tsy mivoaboaka mivoaka amin'izay anao mifaneneny mahabibo gaga ny namanao jere amala olo fa taiza anao tezina ha za takety foana pozinao zao tsy teto fa manino misy raha zao ka anao fanamby amiko anao amin'ny pozinao zao fotsy ny volo tsy miaratra fa mivavaka ao trano gaga ny namanao hoe alasa olona hafa mihitsy ianao voninahitra ho amin'ny voninahitra ho Jesosy matsy mpianatra indro amin'ny mame fahefanana anareo sitrano ny marary avoa ny demonia tsangano maty diovy miboka fa ao anatinareo fanjakan'Andriamanitra lasa mpianatra avy any gaga ny ray tanàna feno fahefana sy finoana ny mpianatra androany tsika izy fametra-tanana rehefa aveo raha tanteraka le izy de tena nametra-tanana amin'ny hopitaly ary nareo de sitrandreny amen alleluia reny misy olona torana misy an'ireny torana reny aty amin'ny arabe le tonga de mitsikasina de manao zao reny misy sa tsisy amin'ireny nareo moa de ndry mampalahelo de naran'i Jesosy voaka nareo naran'i Jesosy raha izy fahefana ny anaran'i Jesosy alaka demoniana sisana marary teny amin'ny teny mbola zay ahita fahitana ho tanteraka aminan'izay milazay mpaminany sy filazantsara any dity folo amen tady olona atanteraka an'izany tompo mety ho ianao angamba zany aza lavina la olo amen ve mety ianao ry angamba zany manekela olo mitady olona atoky azy Jesosy aty mazanga ty mba anareo indray manangana nefa raha vahela de manasitrana marary amin'ny teny tsy fantana amin'ny teny mba amin'ny fanamasina amen ve
ny finoana raha vao tsy ao anatin'ny olona dia tsy mahavita ny ninona izy na vavaka aza tsy vitany arakaraka ny tenin'ny tompy raha vao tsy nampiarina ao anatinao dia maova tendrombohitra hoe makary fa raha amin'ny lafin'ny ratsy kosa hoe raha finoana taka ny vao tsy nampiny aminao tsy ahavavaka ianao ena be ny finoanao ny vavaka ao a zavatra tena tsy miteny mihitsy io eloy aleluia oh aleluia aleluia lazao kely eo akaikinao finoana akotry ny finoanao zany atao inona ny akotry rehefa tonga ny sivana anatin'ny isa hafa rehefa dedavina ny akotry rehefa mamony akony eny aitady dia tapahana ny lony dia avoaka avy ao le gésier aranany dia sokafy akotry daholo ny ao anatiny lazao kely eo akaikinao tension ianao raha voalatsaka ny finoana anaka dia milatsaka ny vavaka milatsaka ny vakiteny milatsaka ny fiambenana milatsaka ny fahasotoana amin'ny tompo mihamangatsika ny fo latsaka izay ny finoana miantso ianao ka mitona amin'ny plafond dia miverina mihetsika aleluia 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 hozy paster tsaony dia voly me ohatra zany ny devoly ohatra mitendry hoe tsy marary satria ny devoly rehefa roahana marary izy rehefa roahana tratran'le mifidirika misy fahefana ny masonao io no kokora zenareo mianaka reo misy fahefana io tsy manao hoe tsy manao zany fa misy fotsiny eo anatin'ny vavaka sy ny vakiteny sabatry raiso ny teniko sabatry ny fanahy zao ny finoana zao ny famantara minaraka zay mino hamoaka devoly ao anatiny iny misy zavatra miova aminao ary le devoly mahafantatra an'izay vao manatiny ianao dia efa ozy iala ianao mbola tsy hanina akory a iala ozy ho anao ane zany rahalahy ho anao ane zany e o ranabavy atinao ve satana iteny aminao hoe iala zany ny vokatra azo ny zanakasisy rehefa mitazona filazana an' Jesosy mitandrina ny didin'Andriamanitra izy ka vao mametra tanana amin'ireny demoniaka ireny mametra tanana dia ozy maya amen ve kasi ianao sala amin'izao tena oka faly ianao dia ozy ny tompo aza mifaly fa manaiky ianao izy fa mifalia fa soratanao amin'ny registre ny lanitra ny anaranao alleloia famantarana anankiray fa mpandresy ianao soratanao amin'ny boky ny fiainana ny anaranao amena soratanao ny anaranao profa voasoratra manaiky ianao ny devoly le ozy ny olona devoly lavalava tonga eo anaty ianao a miala izy misy le fotoana hoe roano voka miala dia ozy izy iala zay dia antany aiza dia miteny izy iala fotsiny zay dia misy le fetsilary eny dia iala ifindra amindry no aminaran'i Jesosy verina any amin'ny lavaka aiza amin'ny fasanareo dia tonono ny fasany ary amin'ny any zay ary amin'ny any eto misy adresy anankiray fandehanany zareo lafo rano zay ny anaran'le lafo rano ratsy rano zay le izy aina any tena fandehan'ireo any ratsy rano ok misy ohatrany mibosiny ohatrany zany ny mitrotrokana azadiny fa tezitra izy hiady amin'ny zanakasisy inao le zanakasisy tsisy manaiky resy eo lazao kely le akaikinao tsisy manaiky resy eo tsisy manaiky iala eo tsisy manaiky miemitra eo mahery momba antsika noho amin'izao tontolo zao tafio avokoa ny fiadinany ny anaran'i Jesosy tompo ohatran'izany ataoko hoe takolo baban'le olona reny ohatrany omby mivoaka na zazakely ary milaza amin'izy zao dia zao mivoaka dia lasa izy ireo naresy azy noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny teny filazana azy satria nahoana tanjona ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an' Jesosy mparesitsika amena tehaka mafoan'i Jesosy Romana toko 7:10
amin'ny Romanina toko 4:10 dia misy teny ohatr'izao ny fahefana sy ny finoana. Romanina toko 4:10 dia ny 2:20 dia sao ny tenin'ny tompo 2:20 manao hoe miara-mamaky tsika hoe toko 2:3 olona efatra ny mamaky miaraka tsika rehetra 2:3 manao hoe amin'ny Jesosy ny finoana izay anananao dia azony ho anao eo anatreny Andriamanitra sambatra ny tsy manameloka ny tenany amin'ny zavatra ekeny. Amen ve? Rehefa misy adi-panao hoe ny devoly manenjika sady miady amin'ny janakasisa teo sy ny baiboly io finoana io mpitandrina io anananao io ahoana izy teo azony mafy eo anatreny izy eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Eo amin'le ady atrenao, eo amin'le problème mitady vahaolana, aza votsitra le finoana fa aseho eo amin'Andriamanitra. Fa kio mafy le izy teo ny finoana izay anananao ny finoana izay anananao dia azony ho anao eo anatrehan'Andriamanitra. Ny olona miazona finoana rehefa tonga amin'ny fitsaran'Andriamanitra afaka izy. Amen ve? Ny olona mitady valim-bavaka ka tonga amin'ny finoana dia ozy ny tompo aseho eo anatrehany io finoana ho entinao mangataka zavatra io, io finoana angatahanao hoe afaka baka, afaka lisansa, aseho aminy fa manana ianao. Amen ve? Io ihany dia davin'ny tompo amin'ny olona. Manam-pinoana le jentilisa faly Jesosy, manam-pinoana le jampa faly Jesosy, eo amin'izay tsy manam-pinoana malahelo Jesosy. Dia ozy izy ny apôstôly aseho amin'ny Andriamanitra ao io finoana anananao io dia angatao izay angatanao fa ho sokafana ny lanitra ampidinina fahasoavana ho anao. Amen. Misy olona mivavaka fa tsy hitan'Andriamanitra ny finoany maty ny jirony. Misy olona sabatista tsy manana ninina azo aseho amin'Andriamanitra. Any amin'ny Hébreux dia milaza manao hoe mijery an' Jesosy tompo ny finoantsika sady manefa azy, zany hoe le finoana any amin'le raha tao mariazy ty an' Jesosy io. Amen ve? Le finoana dia daviny zoky be io an' Jesosy io omeny finoantsika. Ao amin'ny Romanina toko 7 dia hoe ny fahasoavan'Andriamanitra dia aza mieritreritra zavatra hafa ianareo izy miteny zavatra hafa fa le finoana izay nomena anareo azonina mafy. Raha tsy manana n'le finoana zany ianao dia ozy Jesosy fa nakaiza le finoana nomeko anao e, tonga eto amiko ianao mitady valim-bavaka nefa le finoana ary tsy any aminao akory. Raha tena marina nge tsy mila pastera zany tsika mivavaka. Pastera tonga avanao izay va angataka zavatra maninona le finoana no tsy aseho. Andro fanehoana ny finoana zao. Raha miemitra ny finoana ny olona ny FM fois miakatra ny finoana. Alleluia. Ao anaty baiboly ny mpanompo tsara ao anaty baiboly dia miseho anatrehan'Andriamanitra daholo mitondra finoana dia ankasitrahana. Enoka ozy dia olona takantsika ihany, niaina tamin'ny fiainany ihany izy tamin'ny fotoanany fa nanana finoana izy. Dia alohan'ny ampiakarana azy velona dia voasoratra hoe nahita sitraka tamin'Andriamanitra izy. Avereny indray mandeha le 14:22 le vakitsika teo le Romanina 14 firy izy teo 22 roa telo. Ny finoana izay anananao dia azony ho anao eo anatrehan'Andriamanitra sambatra izay tsy manameloka ny tenany amin'izany zavatra ekeny zany. Amen ve? 23 fa izay mianahana dia meloka raha homana satria tsy avy amin'ny finoana zany ota tsy avy amin'ny finoana. Zava-dehibe zany le ady maton'ny tompony teny aseho ary le finoana. Raha ny devoly koa zany mangataka aseho ary ny finoana hoe nisan'ny fagnezam-pahasoavana voalohany tonga taminaka dia fanasitranana dia nipoitra moramora ilay famoahana devoly. Tamin'ilay fanasitrana zany tsy mbola fantatro hoe inona natao hoe marary sy inona natao hoe marary entin'ny fanaratsy fa ohatrany hoe sitrana daholo izay metra-tany sitrana. Dia nanomboka mipoitra ilay manifestation démoniaque tonga ilay olona dia fantapatatra hoe tsy normal dia izany. Dia rehefa mivavaka ao anazy dia mitrena ilay devoly ao anatiny dia nanomboka fantatro amin'izay natao hoe fanaratsy ao anatin'ny olona. Ary efa nimetariny ireny za nanontaniany za iza ianao zangana maly hoe
benjamina iaho a mpanompon'andriamanitra amen mamaly izy an'andriamanitra ao Jehova tompony sabata Jesosy mpanalala miala avy to miala zao tonga de voraka mihitsy ny lora vao tsy mahay amin'iny fotoana iny ahoana izy ny 14:22 io finoanao io ataona tsara ozy pastera asony eo anatreny Andriamanitra tsy miady rery ianao rehefa manafika ny devoly fa ny mahery ny zao tontolo zao miady amin'Andriamanitra de Andriamanitra asehonao ny finoanao de miasa izy teo izy ny Baiboly raha ny ratsa tanan'Andriamanitra ny amoahana ny demony de tonga aminareo fanjakana alleluia alleluia zany hoe raha very raha miamitsa finoana ny olona any tsy manana ninina teo amin'Andriamanitra izy raha maty amin'ny finoana sasany tsy manana ninina entiny izy raha miditsato ny anjelin'ny Jehova ka mitady finoana hahita finoana va ozy na amin'ny Israely azy valina ty amin'ny FM fois misy amen amen misy finoana ato alleluia za famantarana rak'izay mino manana fahefana sy famantarana izy ambarako vaovao nareo zany pastera alleluia avy any ambany any zay io avy any atsimo-tany de paritaka be zany fampianaratsika any tonga any anaty kotaota be tampasika tao fianaratsody nisy raha nanao fijohona vavolombelona zay hoe amantsy pastera tao avoay daholo avy any kodaoda reny no tiako fantatra nilahatra ny kodaoda mialatsiny fa fiteniny tena tsotra zany olona zany tsangana leranga zay izy zany ohatran'ny tsy haiko na Betsilebaka tanosy izy iaho zany da ijory vavolombelona da ilazany Jesosy sisy nitehaka zany tellement le leranga zany tena malemy iaho de mipetraka ny vory moa izy tena da lavitseky sa mihaino tsara avy ato teo izy le pastera da ihany moa kabarinao ty da lavitra teny tatarainy iaho rery ozy ny faritany misy anay fokotany iaho rery ny mpanompon'Andriamanitra iaho mbola tsy vita batisa da mitory sabata aho da mitory tsy mihina kisoa da mitory batisa ny fanamasina tezitra tamina aby ny fokon'olona de ho vava da tsy mety midy vava da amiteny ozin'olona aiza anaty Baiboly za tsy mahay da lazaiko hoe ao anatin'ny Baiboly io misy tsy azo hoanina ny lambo tezitra ny olona lasa halan'olona zao izy da za reky foana mifokotany eo mandeha mezany olona mandeha metsena meza mpivarikena mandeha rianany meza tapitra mena daholo ny za mampalahelo fa za aloha de sy ala amin'ny Jesosy za teo izy le pastera ino moa kabarinao ty ambarako aminao pastera ndray maraina ozy ny teniny eo fokon'olona hoe azo ambara amin'ny pastera io fa ho avy ny talo fa andeotsika milefa fotsiny da izy rery ato tanàna da apahany talony tendany aza halan'ny olona de hoana fandeha da maraina be de fa lasabon'olona iaho rery tsy nafantatra fa misy ho avy malaso sabata ny andro tamin'izay ozy sabata ino hoe teo izy iaho mantsy manana karta kely reny da misy toriteriny kaky misy toriteriny kakony za io kaky io da sabata ny andro da nidiko trano da nalefako karta da Ramagedona nandeha tao amen ve tena taniko taiza nazona karta da za mandeha farifagnana pastera Jonathan da no Jonathan manao izy amin'ny karta de mody za efa fampianarana telo volana anaty karta kely iny da alefako amin'le sonorisation
ahoana hoe le 14-22 ahoana le 14-22 ny finoana zay anananao dia atao ina izy azony mafy aiza eo anatrena izy eo anatren'Andriamanitra amen ve dia olona toy ny sambatra zay tsy manameloko an tenany ny olona rehetra manameloko azy io sabatanao io kisoanao io eo na taraitra ianao tsy nanameloko azy zany da tsy rarahako da za atao batisa izy koa mandalo kaky sabata ny andro rehefa nyfo izy manginany ino moa tanàna jereny tato tsisy olona jereny tato tsisy olona dia efa fantatry ny any zany fa rehefa tsisy olona ao tanàna dia avy malaso dia ino ahoana teonao da niditra tao trano za da nalefako karta ditory teny Armageddon da nipetraka zany eno ela teo da naeno olona zany tsy kiloviko sahala am'izao amin'le planche misokatra reny da malaso tonga le malaso manatona ny trano misy anao izy iaho izy efa mijery sahala am'izao dia Jesosy dia tsy mijery tsony izy efa miandry an'le 10 minitra 10 minitra fefaka adiny tsy kiloviny ngiara indrela izy ama da nipetraka dalo reto nipetraka eto kaiky mivaravarana ahoana izy le 14 io finoana zay anananao io atao ina izy azony mafy eo anatrena izy da gaga hoe gaga za tao tam'izay gaga da gaga za basindreo izy navadiny le vavany ndray mitsatoka amin'ny tany dia le vody basy ataon'ireo sahala am'izao da mihaino Armageddon nareo Armageddon ray da adiny ray adiny telo reo nihaino teo hoy tonga ho any avy any amin'ny satana iady amin'ny zanakasisa nandresy azy toy ny finoanan'i Jesosy sy ny filazana azy alleloia da efa amiray tiokolovony le raramana mbola ireo ihany le dalo tamoroa tsy kilovony teo le sefony da moditsika na azo tsodrany tamin'ny pastera tezitra tamin'ny zanakasisa olona fahavalo satana izy ireo naresy azy noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny teny filazana azy ka tsy nakamaminy any intsony Andriamanitra lalahy miditra tsehatra aminao rehefa asehoanao le finoana amen ve manakombona mivavany liona manokatra mivagavaga ny lanitra za niraka ny anjeliko izy ame anareo fahefana ombam-pamantarana alleloia da gaga nahita ny daliny lasa ozy ho ray roa telo nahazo tsodrana amin'ny pastera dalo ary mahazo tsodrano milamina amin'ny fiainany intelo zay tany be gorobo ohatran'izany aseho anatren'Andriamanitra ny finoana rehefa misy avy tadiavinao aseho le finoana amen ve amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra mijery ny fo mamantatra ny fo allo mbola velo tompoko lahy diakona apôstôly tenga ny dalo ahoana natao vavaka rahalahy mangataka vavaka aminao apôstôly tapao ny telefônina dia atsoa rehefa vita ny opération zay lahy vavaka vita adindray allo apôstôly ahoana i diakona ty nilefa daholo zareo izy nilefa azonao dalo mantsy any mitondra basy le karabinina lavabe reny dia miazaka azy mivara otsana daholo ny olona rehetra vao maino an'izay dia avoaka daholo ny omby tamin'ity ndray nitoraka ty nisy vavaka nisy finoana hitan'Andriamanitra dia niasa Andriamanitra niady tamin'ny zanakasisa izy zanakasisa naresy azy noho ny amin'ny rahan Jesosy ny eto amin'ity fitoerana ity misy ny rahan Jesosy misy filazanan Jesosy amena roba mifasaka an'Andriamanitra mahery zay mandrombaka azy ray volana toriana zay tezitra reo dia miverina nandefa taratasy ho avy zay aka ny anjaranay
aloakaiky ho avy ndray ry zalahy de ahoana indray ny atao ianao ihany no mivavaka aloha de samaritako reo e samaritako any ka le teoko izy tsy nitondra ninina am'ty koa izy zany hoe tsy hitondra ninina amenina ozy izy tiako iny tena voaka daholo ny omby avany pa avoe de avoaka tonga teo amin'le diako izy pa efa hitako le valany diako na pa avoe ombonareo tena maly diako avoainareo fa tsy mety voaka ka vavady io de sy avy mivoaka fa tsy manaraka anareo ombona io pa avoe zao avoe io niditra tao am'le vala le dia le malaso de malosoka an'le omby otsy de manao frein le omby mahay ho a Jesosy mahery ho a Jesosy de noho toiny ny latsinainy iny sa talataniny voaka gazety express tafian'ny malaso tanàna atao hoe Bekorobo nahazo omby fa vitsivitsy ny tsy azony fa rehefa mivoaka tao a de nendrasan'ny angidy be ny gendarme de nondrafaleny nen'le pinitsika tsisy maty tsisy lasa ao anatin'ny vala ohatrany tsisy dalo nandalo le fahefana aseho an-Jesosy atao inona le finoana hoe aseho an'Andriamanitra tonga tany zay no batisa pasteur lavitra zany a Bekorobo zany lavitra laona vo tonga any nanao batisa zay sa 400 ngamba ny promotion voalohany de to amin'ny PP zay mivavaka de mivavaka tsisy olona tsony ngamba nanodidina tany a fa mivavaka daholo ny olona amin'ny 240 atoandro teo za eo pitorina iny zany malaso malaso ahoana teo ndony fantako fa le malaso zao mahita an'le tomobilina io de mieritreritra misy vola ty de avy reo inona teo de ozy le anankiray da mivava pasteur le rangany teny zay a pisikity taloha tena metrahany évangéliste ambola tanana ny alabo ny odiny rehetra ny ovafosy da mivava pasteur de milefa reo de nivavaka todina pa de asa 3 minitra otrina zay pa 3 minitra otrina zay pa ny lavitra le basy de ozy le ranga tanao zany mahery mombanao asehoy amin'Andriamanitra finoanao oralara tianao mpandresy asehoy amin'Andriamanitra finoanao amen falo ny tompo raha mahita finoana aminao nataka mivoatsinapy azy fa satria voasokatra hoe Jesosy ny tompon'le finoana sady manefa azy amen tianao hiakatra tsara avy any am-pananao tazomy filazanan'i Jesosy asehoanazy ny finoana lasy io na inona zava-mahafaty azy ianao tsy mampaninona anao zany amen ve mba eritreretiny izy zany rahalahy hoe tratrany anestesia ny malaso de eo voafatotra ny tongony sy ny tanany navadika amin'ny basy atao am'zao de misy manao amen de ozy izy fantatrao ny tohin'le Bekorobo fantatrao zao ny tohin'le Bekorobo tamin'ny 14 mars lasa teo tena voaka vaovao tany Antananarivo gazety anankitelo milaza hoe nahazo famatsim-bola avy amin'ny Union Européenne ny district ny Betroka ka député Nicolas Statistique nagany no soditena fanjakana malagasy ary napetraky ny bailleur de fonds mpamatsy vola fa loha lara-pahamehana maika indrindra de ny anamboarana ny lalany Bekorobo nefa tanàna kely asa izy anteny tamin'ilay Union Européenne hoe any Bekorobo avoaka ny lalana nefa eo misy Betroka misy an'izay le mananovy tanàna lehibe daholo zay fa le Betroka io le Bekorobo
tanana hely dia efa manamboatra lalana zareo satria naseho tao be groupe ny finoanan Jesosy dia nitratrehitra Andriamanitra ny fatorana ny dalo dia tsy maintsy nanaparitaka ny dalo tany manaparitaka resaka ny dalo da mahery hafahafa be groupe ty zalahy karaha nahita vy be zay za tao dia niemitra dia avy neta karaha nahita olona lava be misy afo masony dia avy ataky ny sy anjely aza makao be groupe ianareo angamba ozy dia mivangin'ny tompony mpamatsy vola hoe ame volany tanàna ny mpanampoko atao goudron nefa tanàna kely ohatrany hotahin'Andriamanitra ny ianao ho ambin-javatso fahasoavan'Andriamanitra meno mifonareo fanirianareo tanteran'Andriamanitra amen ve maro zany le fahefana meny Jesosy efa nanome fahefana izy avy any an-danitra dia tany ambany tany dia nanome fahefana antsika ataovy mpianatra amin'ny fianakaviana za momba anareo mandrapatonga fataperan'izao tontolo izao naiza zany misy rona telo mivory dia eo ny fahefana Jesosy raha vao manana finoana ianao dia miasa ny tompo mino fenao amen fe maro ny fahagakana fakomaly ino tsika androany tamin'ny sabotsy alina avy mivavaka efa reraka zany avy mivavaka zany andeha amono an'le telefônina mihitsy dia maneno le telefônina elakeo tsy fatako le numéro dia tapahako mihitsy le izy dia maty dia niatso indray mandelo aleo kiaky diako na izy mosy teo fa sy tadidiko marary mafy mivadiko zao herinandro tsy ninakanina lafika ao mpandrina fotsiny manitsy nentina tany dokotera ka hitanao ngamba lazao zay marina zay zany ve dia tsy fantatry apôstôly ka manino izy ao nasainy antso anao hoe asay voentin'ny apôstôly mbavaka fa apôstôly manana anjely hoy izy taiza koa nafantarana gaty manana anjely zao ino tsara raha tao marasy rehefa aveo lasaiko ny ralahy secret aiza mivadin-dralahy lasa ny tokotany ay mampandraza vavaka teneno azao mantsen'le vadina zay teneniko dia teneninao aminy aleo tatakataka teneniko tatatata monino moa tsy lakadolo jesa olaka tatota dia avarina averiny otatakataka zay tapao ny telefôna tio vita balasa ny sara niara sakafo tamin'ny vadiko amizay avy reraka avy niasa dia vavaka ankeo maraina jereko le numéro tio le niantso ana maly alina ahoana telefôna raisiko e telefôna allo kiaka sotranao izy ianao io misotranao mihitsy hafa tenina sitrany izy hoa ianao fa be deabe miantso za le nentina mbavaka maly tsakarakatata telirera dia ahoana dia ahoana ma raikitra niady zany niady entina amin'ny devoly wala tatakotsy tabla ndreny wala itazy tenao la averiny devoly fa anjely ianao amin'iny devoly kera raha ohatra ny tsy dia tsy ampianina tsara dia ahoana ma zao misy diakona ok aloha za zao ok minana sakafo porofoy fa sitra ndralahy minana sakafo ka zange fa avy ninona kiaky ino ianao anao le valo soto ripaka tonga ny andro mahajanga mifoazy ianareo asehoan'Andriamanitra finoana mpandresa anareo finoana fiadin'Andriamanitra ho ambin-javatsoa olohany fa tsy ho fara ho ambony ho finoanao fa tsy havana mpandresanao fa tsy ho resy atsagnano lalany finoana amena no ahita finoana va amin'ny andro aoriana valina raha tia masanga ahoana ahoana hoe halleluja iaseto io finoana io androany miaraka amin'ny fahefana za me fahefana anareo zao tompo
anitsaka mainy tasomena rana zay vahanareo aty dia vahanany mandeana atao mpianatra amin'ny firenena rehetra mampianara azy hitandrina ny ditiko za ombanareo mandra-pahatonga ny fatapegany zao tontolo zao mandra-pahatonga ny jusqu'à la fin ombanao izy jusqu'à la fin ombanao izy aza mianana aza matahotra aza maty mahery ny tanakavanan'Andriamanitra raha mitady olona izy eto Majunga ato ny tena misy olona azo nitokizana ahoana tsara hono le 14-22 manao hoe miaraka mamaky tsika 14-22 romanina manao hoe ny finoana zay anananao azony mafy io anao eo anatrehan'Andriamanitra amen ve tsika zao anatrehana izy tady batisa amin'ny fanamasina ianao finoana ny andraisana azy tady fanasitrana ianao finoana ny andraisana asehoy amin'ny vavaka io tsy voatery le tsy voatery Jesosy mitsangana fosiny ny tompo Andriamanitra mijeriny eo am-po tiany tompo le fa raha tsy tokony ianao an'iny dia aza manao raha tokony ianao an'iny dia ataovy fa io tegna vao manangatana fosiny tompo vonjeo kely ny fonoko matoky aho mandalo eo tamin'ny apôstôly mitrako tagna vita ny afera zany fahefana ozy Jesosy teo ozy tsika nomena fahefana lazao kely leo akaikinao efany aminao ve le fahefana ao lazao kely leo akaikinao efany aminao ve le fahefana ao ary mitsangana raha ny aminao le fahefana roa telo efatra tsa asio teo
mbola miasa izy ary na efa nandresy arytsika dia tokony miambina tsara foana betsaka nefa vota amin'ny fanahy vota amin'ny saina vota amin'ny tena tamin'ny asa mpivelomana misy nanary an' Jesosy lasa mpanompo sampy misy mpanompo sampy nanariny sampiny lasa mpanompon'i Jesosy tandremy fa mivadibadika ny andro raha misy mpanompony devoly dia mba tratran'ny fizantoetra koa izy amin'ny fiainana misy olona matoky hatramin'ny fahafatesana amin'ny mpanompony devoly misy olona koa zana toetra ny mpanompony tompo misy miala raha niala izy tsy hoe niovy zao tontolo zao dia lasa nahita asa vetivety dia lasa mora mivary ny atim-piainana anatrehan'ny maly tamin'izy mpanompony tompo io ihany mitranga raha miala amin'ny mpanompony tompo izy ilay problema n'ilay mpanompo sampy isan'andro raha miala amin'ilay mpanompo sampy izy fa mandeha olona tsotra ny problema hitany isan'andro ihany ho hitany rehefa olo tsotra izy fa ny fanara amin'ny olona mpanompo sampy mafimafy vao miala raha miala amin'ny fanompo sampy ianao ka tianao hiala ilay fanaratsy tao mafimafy izy vao miala satria tia niaraka aminy any amin'ny farihy rehetra hafa ny any olona Andriamanitra indray manana ny fanahiny sy ny fahasoavany amin'ny mpino anankiray dia mora miala io ozy ny tompo aza mampalahelo ny fanahy masina izay nanasiana tombo-kasenao tamin'ny andro fanavodana aza mampalahelo ny fanahy masina izay nomenanao nareo taria amin'ny fanahy masina aza miala vao mananonanona kely tsy mivavaka ataontsika trois sabakaty sabady efa misongozona ohatr'izao na tsy niteny ratsy an'Andriamanitra azy ianao dia misongozona ohatr'izao satria fantatry ny devoly fa raha vao miala kely amin'Andriamanitra ianao mangingina dia avy izy tsy zavatra iova mihitsy eto amin'ity tany ity tsy iova io mazanga io hoe lasa mpanompo sampy tolotolo ny olona fa tsisy mivavaka amin'Andriamanitra tsia ary tsy possible koa hoe lasa mpanompon'Andriamanitra daholo ireo fa tsisy mandeha amin'ny sampy tsia tsy iova tsony ny ratsy ratsy ihany masina ihany ka raha manana problème ianao maka amin'Andriamanitra ianao takian'Andriamanitra finoana lasa makany amin'ny dara ianao takian'ny dara hoe ekeo ty ataovy ty tapahana kely ny lelanao asina kely ny sofina didina kely ny soroka dia zao atao tsy mahazo minena an'ity tsy mahazo minena an'ity rehefa talata ohatr'izao rehefa alakamisy ohatr'izao samy manana fitsipika ireo fa ny ray ho any amin'ny elo ny ray ho any amin'ny fiainana mandrakizay izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena za tsy hiteny aminao raha mahazo fahefana eto ianao dia milamina ny fiainanao fa ny fiainanao ihany fa ianao manana fiadiana ianao manana hery anosehana satana firy ny olona maty le tsindrin'ny devoly reny loatrany hoe misy zavatra mavesatra be dozy ny olona misy mpampisavy mandalo firy ny zaza maty amin'ireny tsy afaka lizy satria le zaza tsy manana fahefana nosika an'le manindry azy misy an'le voatsindry aty misy voatsindry ny tanana ohatrany taonina ray ny tazona an'io tanana io vava anankiray na eritreritra hoe Jesosy dia afaka io fa ny zazakely tsy manana an'iny raha matory be ny dadany sy ny mamany tsy maheno an'le zazakely mikofikofoka mety maty iny misy maty amin'ny mpanompo sampy alevina misy maty amin'ny mpanompon'Andriamanitra alevina fotsiny tompo sambatra zay maty dia maty amin'ny tompo fa ho azy ny fanjakany lanitra fa zay maty kosa any amin'izao tontolo izao dia ny farihy rehetra hafa ino ty tamin'ny fikavakavona voalohany talata isaika sy diso ny fitadiako dia nisy tenin'ny tompo tao amin'ny fiangonana miomana mafy noho izany ny fiangonana rehefa tonga ny pasika avy ro eny noho ny andro normal dia latsaka li hoe fanahy ny faminaniana dia nisokatra ny lanitra dia ozy izy niteny tonga ty amiko ireo natsona ireo rahalahy zay maty zany maty ny nofiny dia nalevina fa ny fanahy natsona ny fiainan'Andriamanitra tsy nanome azy ireo rahalahy ireo nefa zoky voatonona ny anarany ho faty izy velona izy voatonona ny anarany hoe ataovy paster izy voatonona izy ataovy an'izao dia Andriamanitra koa miteny hoe ho alaiko izy pile misy sta velona izy ho an'ny tompo maty izy ho an'ny tompo avantage ny FM foazy zay satria maty dia any amin'ny tompo favoazana kosa hoe maty dia any amin'ny elo avantage zany eto por fony tompo izy naseho Enoka mpanompon'Andriamanitra
taranaka fahafito miala tamin'ny adama enoka rehefa jerena ny toerany enoka dia nakarina velona izy dia voasoratra hoe talohany nampiakarana azy tany amin'ny tompo dia hita fa nakasitran'Andriamanitra izy le fiainana ohatratsika sao zany nahita fakasitrana tamin'Andriamanitra dia niakatra velona izy io anefa naminany eo amin'ny Joda hoe enoka mpanompon'Andriamanitra dia naminany nahita ny mahery miaraka amin'ny masina rehetra ho ety amin'ny tany velona zany hoe enoka zany nahita ny fiverenan'i Jesosy izao nefa tsika mipoitra lay enoka le rahalahy fa maty efa ho mitompo le fampianarana azon'ireo rahalahy maty ireo fa mifanany amin'ny tompo izao fampianarana resantsika izao le sabata natokisany zareo izao sabata ataontsika izao le pasika nataony zareo le pasika le faminaniana atao amin'ny zareo le zao misy atsika izao ny nalehany dia maty izy dia any amin'ny tompo avantage le izy fa tsy hoe hialato fa misy maty atsony tompo na ianao atsony tompo na ianao any amin'ny devoly rehefa maty ozy izy ilay mpanan-karena dia tonga ny devoly nakazy ny anjely dia lasany amin'ny afo maty le malahelo dia tonga ny anjeliny Jehovah nakazy amin'ny paradisa zay foana io zany rahalahy na FJKM ianao na mpanompon'Andriamanitra ato ianao naiza zay foana io marina amin'ny akavanana ny tsy marina amin'ny akavia ny ondry akavanana ny osy akavia zao io raha maty dia na anjelin'ny elo makazy na anjelin'ny paradisa eno tsara raha lafa atao mariazy ianao androany nisy zavatra niseho tao anabavy dia misy tandindona fotsy eto amin'nisanisan'ny ny FM foire rehetra paika taty aminareo fa nareo tsy nahita sady tsy naheno ao amin'ny lapa zany eo amin'ny mpanompo daholo zany teo manana isan'isany raha firy ray roa telo efatra dimy enina hatramin'ny kameramanina dia misy enina zany ray ana roa azy telo efatra tsangana mazava be eo dia zany teny hoe ny anjelin'i Jehovah irahana anodidina zay matahotra azy dia hoe fa inona ny atongavan'le izy individuellement isan'isany olona manao miraisonna zany fa inona ny dikan'io ary dia zao hoe enoka maminany tsika omena anjely dia zao reto anjely reto zany le apakatra tsika amen ve ary nitenenina fa le namantsika efa any enoka koa tany mbola any hatramin'izao dia zao hoe Jesosy manakaiky ny andro isehonao ve izao zavatra zao inona tokony ataonay mivoaka le hoe finoana aseho amin'Andriamanitra mivoaka le hoe ny oloko marina velon'ny finoana mipoitra daholo avy any ambany vohitra rehetra any teny amin'ny teny tsy fantatra iemotra ianao tsy manova ninina tsisy zavatra miova mihitsy dia hisoro taoka ianao sotroy fa tsisy zavatra miova ianao ihany miova tsy mahafoana ny paradisa io raha miverina misotro taoka ianao na manao ianao tsy eo manfo tsy miova io efa tanteraka daholo ny zavatra rehetra na ho any amin'ny farimy rehetra hafa na ho any paradisa efa vita ny lalana fa masaka hoy Jesosy tsy hinana mivokatra toy ny volom-botony intsony hoe mandra-pahatonga an'izay vaovao aminareo apôstôly zay sy ny olom-baovao feno anefa izay zavatra zay mirazotra an'izay ilay fito mahavalo ka naminany mpanompon'Andriamanitra Jaona dia hoe ohatr'izao ny avy ny fahatongavan'ny fiafarany misy papa anankidimy misy papa anankifito ozy dia zay ny voalahatra fito kanefa nisy anankiray mipoitra tampoka farany fahavalo rehefa mipoitra io dia ho any fandringanana le fahavalo io nefa zoky be io amin'izao fotoana izao io ka tamin'ny 1929 nakaty io amin'izao fotoana izao antsoina amin'ny anarany hoe François Premier ny fahavalo amin'le papa rehefa avy eo tsisy tsony ity miteny ity indray ilay karazany vaovao amin'le lazain'i Jesosy hoe tsy sotro itony tsony mandra-pahatonga izay vaovao aminareo satria apôstôly ny resahany teo tsy haiko na nisy tao alohantsika tsy te halalan'izay misy tsara tsisy tsara misy le izy aty amintsika tsara sinina anankiray pozitiva
na faly ianao na tsy faly, na matahotra na minona tsy minona, tsy maintsy tanteraka zay nylazain'ny tompo. Ary zao pasika mondial zao sitraka Andriamanitra, marina fa mbola kely ohatr'izay no mety olona mahita azy, fa le titre hoe mondial zany hoe misy ampipo be, zany hoe anderany zao tontolo zao ty, tahaka ny tamin'ny voavoalohany indrindra, dia ohatrany hoe teny efa tena feno nefa voananomboka. Nitahian'Andriamanitra 20 taona, feno ny fampianarana, feno ny fipetrany rafitra rehetra, miseho ny anjely eo. Amen ve? Taoriana kely n'izay hitanao amin'ny altara amin'ny lapasalama zao, dia teo nisy nandona salama zao, dia jereko pasteur izy moa zay fanalavitra be zay, teo zay rahalahy tery ve nandonana teo sa izy, dia jereko le rahalahy mihira be, tanany tsy mihetsika, fa teo zay ary tsy rahalahy ty zany fa le anjeloko angamba tonga eto. Teo izy mivadiko, dia averiko fa misary manay izy, dia mamaly ahy. Teo izy teo zany ao am-piangonana io tonga tany hitsana fa zay, inona indray ty misary manaty fiangonana ty, nareo ve inona misary mahino izy, iny ataonao hoe io, zaho izy te hiteny aminao fa eo aminao le anjely. Avereno le 14-22 ny finoana zay anananao io azony mafy eo anaty an'izy, zao mihitsy ny ilavana an'io. Raha misy olona tsy manana finoana intsony, dia ny olona niala tamin'ny finoana ny olona, niemitra tamin'ny finoana ny olona, dia misy kategoria anankiray indray, io finoana zay anananao eto aseho amin'Andriamanitra. Voavonjy ianao rahalahy raha vao eo io io didy tandremana io aseho amin'Andriamanitra fa mitandrina didy, voavonjy ianao na mitazona an'io. Amen. Fa raha antaniny tompo hoe aiza ny didy, ianao milaza fa olona masina mitandrina didy, aiza le izy, tsy misy tompo. Dio ny doseny any izy, raha mipotro ianao ka manana finoana sy manana didy, misy fotsifotsy be eo milohanao, voavonjy ianao. Reo anjely reo zany hoy aho aloha, reo anjely reo zany hoy aho, dia hanamarina an'le hoe aniraka ny anjeliny izy, ary reo andray ny olona masina hitondra azy ihany. Zao zany mieritreritra an'izay. Ary rehefa mahita an'io dia zao hoe noho ny amin'ny olona masina dia afainganina ny raharaha noho ny amin'ny olona masina. Atao batisa ianao miamarina io, tsy atao batisa ianao miamarina ihany io. Tezitra amin'ny apôstôly ianao masika be zany fampianarana zany, miamarina io, ary ianao mialavitra. Ananganady ianao makany amin'ny sekta fa hoe hiady amintsika, miamarina io, ianao mialavitra. Ary ny eritreritra ao ianao hoe hiady amin'ny olona masina, nefa ny devolony lehibe ao anatin'izay. Ianao nefa ny raha miady amin'le famarinana ataonao amin'ny anaran'i Jesosy, nefa le famarinan'i Jesosy no arovanao. Ino ny rahalahy tsara zao mba handresy lahatra ny rahalahy. Ao amin'ny Matthieu 7:1-20 dia milaza ny olona hoe hoy Jesosy amin'izany andro zany izy dia hoavy ny maro. Amin'ny fisiony zany andondona ka hiteny hoe tompoko voay izahay, zay efa naminany, zay efa nanasitrany, zay efa namoaka devoly, zay efa nalasa tsara. Dia ozy ny tompo, tsy fantako ianareo tsy amin'izay, mialahany, mpanao meloka. Fa maninona izy ny tsy fantatry ny tompo, valiny, tsy manana famantarana izy. Fa inona le famantarana? Sabata, voaloham-bolana, pasika, firavoravona, fanasana, tsy manana izy. Fizy mamoaka devoly fotsiny amin'ny anaran'i Jesosy, fa mbadika io anaran'i Jesosy tenenio, zavatra hafa eo, tsy fantako nareo izy. Raha efa natao batisa rahalahy dia manana famantarana ray rahalahy zany farafaratsiny batisa. Miditra sabatista ianao dia manana famantarana anankiray sabata, miditra voaloham-bolana manana anankiray fahatelo, miditra pasika fahaefatra. Dia fantatry ny tompo ianao na mamoaka ny devoly, na mivavaka, na mitomany, na maty azy ianao dia fantany. Amen ve? Fa na mafy be ary ianao mamoaka ny devoly, mitondra olona be dia be mivovory eo amin'ny banja toalaza, tsy fantako. Raha notaninao izy, ianao ve pasteur le mpamoaka devoly zany, tena mivoaka daholo le devoly teo, fa manina raha mba mitandrina sabata ianao, marina mafy fatana mafaty, tratsy hitandrina zany mihitsy. Tonga dia izy tsy manana an'ilay, tsy hanana an'ilay famantakany ty. Nefa ny tompony teny hoe omeko ianareo sabatako, ho famantarana amiko sy aminareo, mba ho fantatrareo fa izaho Jehovah no manamasina anareo. Voaloham-bolana sy sabata omeko anareo, aliko ny zava-tsy ho avy, fa ny tenany dia an'i Kristy.
apôstôly zany raha mitoroteny dia manana famantarana raha manontany ny olona hoe raha manontany ny polisy hoe nationalité inona ianao malagasy tompoko aiza ny kara-panondro ty tompoko fa raha vao tsy manana famantarana hoe malagasy aho dia ho sahirana raha miteny ianao hoe za vazaha dia ozy le polisy vazaha aiza ny mampiprovo aiza ny famantarana fa vazaha ianao dia avoaka anao le izy maro ny mpino tena mivavaka manana toe-mpanaraka an'Andriamanitra fa mandany heriny iny io heriny io lalàna finoana fa na mamitaka ny eo ambadika eny afaka manazava an'izany ianao raha pitso ery amin'ny katedrala mba antany io le olona hoe ala olona zany ndraiky hivavaka fa ino ma famantarana mety ato aminareo ato hamantarany Jezo atsika dia jereo nge raha misy raha mahafantareo famantarana mandehana ho amin'ny palais de ina moa le anankiray le grande salle be hôpital lycée misy mivavaka ao tazidrina marary taminareo zalahy alleloia mba ame famantarana zay fa avy amin'Andriamanitra ianareo inona famantarana fa avy amin'Andriamanitra ianareo teo izy ka zany toy ny Jesosy ka teo izy ianao misy Jesosy maro misy fanahafa misy Andriamanitra hafa izy amin'izay le anareo mba ameo profo hafa any aminao le famantarana Jesosy tsy manandreo rehefa mivavaka dia zay makanesa ianao amin'ny ambassade de France dia manaova hoe bonjour monsieur le consul dia mamaly izy bonjour monsieur qu'est-ce que vous voulez je voudrais un passeport je vais aller en France ah bon vous vous appelez comment Gérard Olivier vous êtes malgache ou français malgache français montrez-moi votre carte d'identité raha vao tsy manana tsy izy ianao tsy afaka makany raha vao tsisy famantarana raha vao tao batisa ianareo ato sady misy famantarana ato ary misy fanamasina milasaka tomboka sehan'le famantarana amen ve ny ziona FJTSA 7 ty misy anao ty zany roapolo taona zay ny sabatista voalohany nandray batisa amin'ny fanamasina miteny amin'ny fiteny tsy fantatra reny olona sady ren'Andriamanitra tsy tafiditra tato ny tao anatin'ny roapolo taona ny fampianaran'ny diso mandavy fiarovana ny teto tsy tafiditra tato ny faminaniana sandoka fa nandeha tsy moramora ny fiangonana me mitombo isa-taona ny famantarana me mitombo isa-taona ny famantarana feno ny fepetra zao profo tonga le tsangana mazava za rerany nanana io taloha io ny angatako vavaka tonga ny digo ao anatin'ny ray mpimaso tonga io rehefa mivavaka milaza hoe io misy olona sehony anahy tonoany olona io manao akanjo maitsomaitso vehivavy 35 ans mararirary taiza kely tsy mahay baiboly ozy ndray le ozy anjely ty misy olona lazao amin'ny radio io misy olona lehilahy manao akanjo pataloha maintimainty mafilo io tena mafilo io olona io dia miteny le teny le anjely hovondreny Jesosy izy dia lasaiko hovondreny Jesosy anareo miverina sabatan'izay izy tonga tena namotany gogogoky teo tamin'ny fomba hoana nafantaran'le pasteur anahako fa za le mafilo manao pataloha maintimainty ao amin'ny Salamo 103 asa izay ny andiny fahafika izay dia hoe ny anjeliny Jehova dia mitandrina ny didy sabatista daholo ny anjely reo nefa ny miaraka amin'ny sabatista dia ny teny ny aladista fa manana anjely dikan'izany misy anjely tsy sabatista ary ohatrany anjely mihitsy ny fiasany fa tsy manana famantarana koa le anjely fa fanahy izy dia afaka manao zavatra rehetra ato amin'ny ankavia osy ato amin'ny ankavanana ondry ny ray ihany ny voavonjy fa tsy voavonjy miaraka ny osy sy ny ondry fa raha zany mandainga Andriamanitra mandainga izy raha vonjeny koa ny osy mandainga izy raha vonjeny koa ny aladista ary verimaina ny favatsika fa Andriamanitra matoko somarina ka ny rahan'i Jesosy izay nalatsaka hanadiovana sy hanamarinana anao ary tsarana ianao amin'ny finoanao nga misy vahiny ato afaka manaiky an'izany izy afaka tsy manaiky izy tsisy raha azonay atao raha tsy manaiky ianao
libre ianao andeha zay andehanana fa tsarovy fa efa raha ny tenin'Andriamanitra filazana ny mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny filazana ny Jesosy faminaniana ny dikan'izany, lalàna ny dikan'izany akaiky ny farany. Ara-baiboly feno any amin'ny apocalypse 18 ny tanteraka farany zao ny hitanay 19 moa dia efa ohatran'ny hoe affaire courante ary amin'ny tany sy ny zavatra rehetra manodidina feno. Paster, l'olona, tanjona, evangelista, diakona, apôstôly, reo misy olona adiditsika aloha mamahana andreo olona reo na marina zany na tsy, mety afaka mampianatra anareo zavatra tsy marina zay hoe ohatran'izao ny fampianarana tsy marina, dia lazaina eto hoe ohatr'izao ny fanaovan'ny olona n'ilay izy tsy marina, tindray ny atao hoe marina amin'ny sujet anankiray. Raha misy atao batisa ianareo aoriana kely ao, aza atao ela loatra fa tsy fantatra ny andro, feno ny fepetra. Andriamanitra ny fiadanany ny tany ho pastera sy ny mpiara-miasa aminy. Raha tsika hanao hira anankiray, inona ny hira tena mety aminareo ato ka la pastera? Milamindamina ataontsika hoe